Milano, Jesus.
Jesosy miantso azy tsika ary Andriamanitra tsy leo zany natsotsika foana nahira fiderana foana tsika ny olombelona mety riraka raha atsozanany foana raha be fanontaniana loatra le zaza indraindray tsika riraka tontolo la journée mety hoe riraka indraindray fa Andriamanitra mandrakizay fitiavany atsika tsy leo zany izy na hiantso foana aritsika na hivavaka foana aritsika mino fa izy foka siany Jesosy androany ianao zay mijery io misy zavatra omeny Jesosy anao androany mino an'izany ianao Jesosy mino anao zay Jesosy Jesosy mino anao Andriamanitra dia misy fifaliana tsy hailazaina ao anaty ao any an-tanitrano dia fiderana foana tsy mitsahatra rehefa midiran'Andriamanitra dia fifaliana lanitra mihitsy midina ao aminao izany fifaliana izany dia maharitra tsy ohatran'ny fifaliana ety an-tany mandalo zany fa fifaliana lanitra rehefa midiran'Andriamanitra satria eo Andriamanitra rehefa midirana azy tsika tena andaontsika mbola hifaly ao anaty fiderana afaly izay mideranao tena hoe tsisy tahaka anao tianao izay Jesosy misaotra indrindra ary fonanay aminao raha misy zavatra mety tsy araka ny sitraponao raha misy zavatra hoe fahotana tsy nahavitanao mifona izay tompo dia mifona koa izay ho an'izay olona mpijery amin'izao fotoan'izao manantona anao izy Jesosy dia mba jereo izy kasio izy androany Jesosy mifona aminao izay mamelana ianao amen Alléluia toizatsika foana ny fideranan'Andriamanitra misy raha izay ataontsika hoe maniry mafy aho hialika ao ambany hazo fijalianao Jesosy tombavaka tsara indrindra zany tena tiako zany voninahitra ao n'Andriamanitra reriany fa raha zaho manokana tena afaka miteny aho hoe ampia Jesosy rehefa mialika ao ambany hazo fijalian'i Jesosy dia ampia eo no mahatsara antsika na manana zavatra rehetrarehetra tsy ampisaraka amin'ny Jesosy zany na tsy manana inona za tsy ampisaraka amin'ny Jesosy zany eo amin'ny Jesosy no mahatsara mety hoe azontsika enterana ny olombelona ny olona akaiky atsika ny fananantsika mety afaka mampifaly atsika zany afaka miaro atsika fa misy fetrany amin'ny fotoana anankiray tsy mahavita atsika tsony ny olona akaiky atsika na ny olombelona araka volazan-ten'Andriamanitra hoe aleo mitoky amin'ny tompo toy izay mitoky amin'ny olombelona tsisy fetra ny fitiavan'Andriamanitra atsika tsisy fetra ny fiarovany atsika fa mandrakizay ianao io andaontsika mitenena hoe Jesosy maniry mafy hialika eo ambany hazo fijalianao mampahery anao koa ianao io manana olana ianao tadidio fa tsy mifarana hatreo akory ny fiainanao raha manana olana ianao satria raha mitoraka eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy ianao raha mandray an'i Jesosy ianao eo ary vao manomboka ny fiainanao eo mihitsy ary vao manomboka ny fiainanao mety misy manakivy anao hoe vitatra ny aminao tsy vita ny fiainanao fa manomboka mihitsy rehefa eo Jesosy mialofa eo ambany hazo fijalian'i Jesosy mbola eo mpanomanana zavatra tsara ho anao Jesosy fa azakivy tena tianao izy ary izay tia azy dia karakaraina mila mitoky amin'ny tompontsika manana assurance tsika ao amin'ny Jesosy manana fifaliantsika ao amin'ny Jesosy manana fiadanantsika ataontsika mifotsika rehetra ny izany hoe maniry mafy ao hialika ambany hazo fijalianao tsisy toeran-kafa re izay tena mamiko ny hazo fijalianao tombon-dako Alléluia ataontsika le hira
maniry mafy aho eo ampototry ny azo nijalinao no itoerako azavain-tavanao ataoko fatiantoka ny zava-mora aloha ndahoary ny azo fijalinao ny fiarovako alleluia ataoko ny fono rehetra samy asangana ny tanana ny tokatrano ary manatitra ny fiadanana manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny isa-tokatrano tsirairay avy. Anio fijojona 24 dia fotoanan'i Jesosy amintsika indray tsika mianakavy izay tafavory eto amin'ity anio maraina ity na ny alina any amin'izay misy atsika any na ny Madagasikara na ny Frantsa na iza misy anareo izay manjoy manaraka an'izao fotoam-pavana izao. Dia mahatsiaro manokana anareo renim-pianakaviana manokana eto am-panomboana satria androany lahady fijojona no fahatsiarovana ny reny any ho an'ny firenena hafa ny taty Amerika Avaratra moa efa lasa aloha ny fahatsiarovana ny fetin'ny reny tamin'ny 24 mai taty aminay taty Amerika, Canada sy États-Unis sy ny firenena hafa toy ny Suisse fa ny an'ny sasany androany dia miaraba anareo reny dia mahatsiaro manokana an'ireo reny rehetra soritana anao akavakavahana fa ny reny rehetra na ny reny be ianao na reny ianao tsy teny hoe reny kely fa na reny ianao dia miaraba anao dia ho asoavana hatrany hotahin'i Jesosy ianareo reny satria ny mahafirenena ny firenena dia reny ny fototeniny ianareo zany no mampitombo ary anisan'ny fitaovana nampiasain'Andriamanitra hitombonin'ny taranaka ito amin'izao tontolo izao. Io ny ten'Andriamanitra isika tsy ho lava resaka ao fa manasanao hiomana amin'ny fanahy. Ny zavatra ataontsika eto ry havana dia zava-panahy ary zavatr'Andriamanitra fa tsy zavatra olombelona mihitsy. Mety fitaovana fotsiny aho eto izao androany
araka ny fandaminana sy ny fanomezana ndraikitra avy amin'ray aman-dreny mpitandrina hoe anjaranao indray zao zara fanompoanao indray androany anio dia niraisina mpanendretena ary makasitraka an'ray aman-dreny mpitandrina izay nanome an'izany anjara zany sy nametraka an'izany fitokisana lehibe zany satria tsy mora zany mitondra ny tenin'Andriamanitra zany fa dia manasanao fa efa eto Jesosy za mihino fa eto ny fanamasina ary amianga nisy tokantrano izy ary amianga ihany koa isy ambatan'olona izay mahare mandeha zao tenin'Andriamanitra. Manasanao hoe arivavaka tsy izao reny ivavaka fa mba miangavy anao andao iarahana ekipo masitsika dia arivavaka isika rehetra mialohan'ny tenin'Andriamanitra. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Makasitraka anao zay fanamasina satria tsara indrindra ianao. Misaotra anao ny amin'ny masoandro izay nomenao satria mibalika izy io zao aty aminay ary mino fa fahasoavana lehibe sy fitiavanao anay zany mbola mibalika ny masoandro. Mihevitra anay tokoa ianao Andriamanitra ary tena mitsinjo ny am'Andriamanitra anao anay zanakao. Amin'ity anio ity Jesosy dia mpanompotsy mahasoa ihany indray ny tenako izay nofinidinao, izay notenendrinao hitondra ny teninao. Ny teny dia avy aminao ary ny teny dia Andriamanitra. Fitaovana fotsiny ary aoka mihitsy izay Jesosy na izay mitondra ny fiderana teo na izay mitondra ny teny tsisy ho hita izahay fa ianao no hisandratra ary novoninahitra ao foana satria Jesosy fantatra fa ianao ny ivon'izao zavatra ataonay izao. Ianao c'est toi Jésus le centre d'intérêt. Ianao ny ivony ny fanomponay rehetra ary tsy misy anarana, tsy ny anaran'ny fiangonana, tsy ny anaran'ny ninona fa tsy ny tolininina zany fa ianao ny zava-dehibe dia apetraka aminao ny afatra Jesosy. Jereo ny tsiraray avy ampio ny etaeta ao am-ponay ny andray ny teninao, ny andray ny teninao fa vonina ny iananao zay dia ny fanamasanao miangavy anao fa ngio zay ary mitenena amiko fa vonina ny iananao foana zay amin'ity anio ity dia ho anao ny tena Jesosy hatramin'ny taloha indrindra ka anio mandrakizay. Amen. Dia araky ny filazana zay natao tamin'ny Facebook ho antsika izay nahita dia ny tenin'Andriamanitra meny tompo tenin'Andriamanitra isika androany ary teny mamy dia eto dia makasitraka manokana ny vadiko izay nitondra antsika tao anaty fiderana teo aloha teo dia ny fanamasina efa nivolalana sa teny tokantramontsika satria mihevitra antsika Andriamanitra ao anatin'izao zavatra izao. Dia raha ny ampelantananao ary ny Baiboly tsy toriteny lava aminao fa izay afatra napetraka ny fanamasina ato amiko no zaraiko aminao anatin'ny fotoana izay nomeny ny tompo amin'izany. Sokafa ny Baibolinao ary Baiboly aty amin'ny testamenta taloha Isaia toko faha 5:50. Isaia toko faha 5:50 andininy fahavalo no anomboantsika ny vakiteny dia faranantsika hatreo amin'ny andininy fahasivy. Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9 pour nous les amis francophones. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny teny frantsay makiko azy eto amin'ny Baiboly eto ambany masoko ity Isaia toko faha 5:50 andininy fahavalo ka faranantsika hatramin'ny andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Oracle de l'Éternel, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Fa ny fievitro tsy fievitrareo ary ny lalako tsy lalanareo. Izay tenin'Andriamanitra izay no nomeny Jesosy antsika ry havana ary tsy izany nanome an'io teny io fa ny fanamasina nanome an'io antsika tsiraray avy amin'ity anio ity. Ny fievitro tsy fievitrareo hoe Andriamanitra. Raha vao maheno izany teny izany tsika ry havana dia tonga ao an-tsaina avy hatrany hoe fievitra. Inona fototenin'izany? Raha jerentsika le teny hoe fievitra io ny etimolojiany dia hevitra ny ao anatiny. Dia raha mijery ny Baiboly ianao dia manasanao tsosokafako lisy fa afaka manokatra ianao ny tokantrano hoe i Solomona mpanjaka dia anisan'ny nangataka ny fahendreny io tamin'Andriamanitra. Ary hoy izy raha nanoratra ny boky ny Obolana izy hoe ny hevitra rehetra hozy izy Obolana toko faha 20 andininy faha 12 tapany voalohany manao hoe ny hevitra rehetra hozy izy dia aorinan'ny fisainana. Les projets na zay ny dinga tena amin'ny ny projet rehetrarehetra dia aorinan'ny fisainana. Zany hoe misaina zany
dia tonga ny hevitra na tonga ny fieritreretana. Izay ny tenin'Andriamanitra zany hoe ara-baiboly mihitsy fa ato amin'ny saina, ny saina nomen'Andriamanitra antsika, zava-mananaina rehetra na ny biby na isika olombelona samy nomen'Andriamanitra saina ary ny saina avokoa. Fa mety samy manana ny alehibe ny atidoana ny betra ao anatiny ao. Ny akoho zao ny fantatra fa nisan'ny kely atidoha. Tsy ilema kely lohana akoho antsika milininy fa mety kely blika ny lohany nefa misy atidoha kely ao anatiny. Misaina ihany izy, misaina mihitsy izy fa tsy hoe misaina ihany satria ainy miaro ny zanany. Ny reny akoho tena naturel be miaro ny zanany satria avy amin'Andriamanitra ny saina. Isika koa sahala amin'izany. Dia eto am-piandohana, eto amin'ny fampidirana dia amin'ny resaka saina zay, amin'izay resaka projet zay ny tika teny amin'ity teny frantsay eto amin'ity baiboliko ity, les projets na les pensées. Isika olombelona dia manana izay natioran'Andriamanitra izay nomena io saina io. Natao inona moa ilay saina dia arapaky teny, araka ny tenin'Andriamanitra hoe natao hieverana, natao andinihana, natao ampiasaina. Misy pasteur namako izay Madagasikara dia ozy izy mantsiana nanao publication izy tamin'ny herinandro hoe ampiasao ny coco rahalahy, ampiasao le coco. Dia ozy hoe hay ve ho ampiasaina zany izy ity. Dia marina azo ampiasaina azy io. Tsy valapatra lavabe ny amin'io fa ny zavatra tia ny tompo ary tia ny fanamasina votra dia ny amin'izay hoe manahoana tokoa moa ny heveran'Andriamanitra io tsy io tsy izany mampianatra anareo an'izany fa zany tokony mampianarinareo satria manana an'izany fahalalana mpanazany ianareo mihoatra aloha fa zao zany hoany no nasen'Andriamanitra izaran'ilay izy dia hoentiko ampanetretena aminareo izany teny izany. Manomboka eo amin'ny Genesis toko fa 7:30 ny Genesis toko fa 7:30 Genesis toko fa 1:7 ireo toko telo ireo no horesantsika ao anatin'ny fotoana izay izarana ny momba an'io tantara Joseph io. Iresaka vakitsika any andininy faharoa ny vakitsika. Genesis toko 7:30 andininy faharoa Genèse chapitre 2 verset 2. Au nom de Jésus, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères, tout jeune garçon. Il était auprès des fils de Bila et des fils de Silpa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. De araka io teny io fantatsika loatra nanao biographie vetivety fotsiny tsika any amin'ny tantaran'i Joseph dia fantatsika fa zanaka faraka 12 Jacob izy na ny Israely. Alohan'ny farany izy zokon'ny Benjamin izy. Ny mamany fantatsika la mère de Joseph c'est Rachel. Dia be dia be ny malagasy na vazaha manana anana Rachel satria Raely maman Joseph zany izay anaran'izay. Dia fantatsika ihany koa fa il était un berger aussi, mpiandriondry Joseph. Ary ny andriondry niaraka tamin'ireo rahalahy izy araka ny ten'Andriamanitra dia teo fa 17 taonany izy. Il était encore jeune, il avait 17 ans. Il allait paître les brebis, les moutons avec ses frères, ses aînés, ses 10 frères. Dia ny qualité ny Joseph anankiray dia nafinaritra anana dika ilay satria ozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny 17 ao dia hoe Joseph était un vrai rapporteur. Be tati-bola ny raha Joseph. Izy zany dia zanaky dady izy ary tiany Jacob ary tena tiany Jacob izy ny amin'izay. La nana pension kokoa tany aminy ary Jacob fa amin'izay manao tatitra momba an'ireo zokon'ireo izy. Inona ny reny ataon'ireo tsy zoky reto dia mitatitra izy efa miandrondry eny. Tsy izay ny tena tiantsika viana fa ny qualité any. Ity tantara ity dia tany amin'ny taona 710 tany amin'ny 20e siècle avant Jésus-Christ. Raha ny historique biblique anjerentsika dia tany amin'ny taona 710 tany hoany tantaran'ny Joseph ity niseho raha ny chronologie biblique ny calendrier grégoriana izay arahantsika mialohan'ny nahatongavan'i Jesosy zany 20e siècle talohantsika tany ty tantaran'ny Joseph ity niseho. Ny tantaran'i Joseph raha mentsika lohateny zany no raisika amin'ity personnage voalohany ity fihevitr'Andriamanitra dia zao. Joseph ilay mpiandriondry jiosy lasa prime ministre égyptien. Joseph le modeste berger juif est devenu premier ministre égyptien. Amin'ny olombelona zany zavatra zany tompoko dia sarotra inoana ary tsy azo inoana kanefa Andriamanitra efa nihevitra aminy. Ny amin'ny Joseph hoe ianao Joseph dia miala eto dia ho tonga eto dia hatreto. Jerentsika ny illustration izay araka ny ten'Andriamanitra naniraka ny Joseph i Jacob ao amin'ny Genesis toko 7:30 andininy 4:12 dia ozy Jacob arainy hoe o zanako Joseph efa lasa zay le zokinao lahy reny efa elaela zay lasa ny androndry tany zalahy fa zao hoe mba zaho andry zalahy reo jereo andro ny zokinao reo. Izay mission nampanaovan'i Jacob any Joseph
dia nampanaoviny Josefa amin'ny mahazanaka azy dia nanoro ray aman-dreny. Isika ankizy dia mila mamono dada sy neny. Nous les enfants, nous les jeunes, nous devons honorer nos parents, surtout nos mères, parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mères pour les autres pays. Dia mila manaja ray aman-drentsika. Lasa Josefa tsy niady-hevitra be, ary mino fa fafanao Josefa zany hoe lasa indray mahazo ilaka avy amin'ny dada. Lasa izy. Dia ozy izy hoe any Sekema ry zalàna dia fa ndany ianao makany dia izao izy dia rapporté ho amiko hoe manahoana ry zalahy lasa Josefa. Dia nazakazaka Josefa dia tonga tao Sekema tokoa ary ty Josefa tsy nahity ninona. Dia nisy rangahy nandalo. Io rangahy io efa Andriamanitra daholo no ambadika izany rehetrarehetra izany. Efa nihevitra ny amin'ny Josefa. Satria raha tsy nahita io rangahy io Josefa dia very tany anevitra tany na very totsiny tany amin'ny dada hoe tena ohatra mivoany tambeny tany very dada fa tsy hitako ry zalahy. Fa nentin'Andriamanitra io rangahy io dia hoe ohatra ny hitako ilay zokinao teo ao amin'ny toko 5:20 zay eo amin'ny 5 manaraka eo. Dia hoe lasa nidotana ozy izy, ils sont partis dotanina fa tsy nijanona Sekema zareo fa nandany ianao makany ay dia hitan'ny Josefa zay dia lasa Josefa nakany dotanina miala-kilan'ny Sekema zany. Izay ny voalohany. Ny iraka nefa miverina amin'ilay iraka nampanaoviny Jakoba hoe any Sekema ianao dia miverina tsy any. Teo aloha zany dia teo Sekema izy dia efa lasa nakao dotana. Teo dotana indray izy dingana faharoa hitan'ny Jakoba. Eo amin'izay ary hitan'ilay rahalany amin'izay. Hitan'ny Robena sy Simeona sy Jonda sy ny tariny hoe inona koa ny ataon'ilay ty aty amin'ny voambolany tanora io ampiasaiko io, inona ary ny ataon'ilay zalahy ty aty. Kanefa Andriamanitra nefa nanana plano io dotana io. Ho azavaiko aminao eo inona ny antony. I Josefa tsy voalaza antsika teo fa Josefa dia men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana tamin'ireo zanaka Jakoba 12. Josefa dia mpanonofy. Nanana fanomezam-pahasoavana izy nahazo révélation amin'ny alalan'ny nofy. Tamin'izany dia mbola tsy nisy ny fanamasina fa Andriamanitra no teny amin'ny alalan'ny nofy. Ary tena fantsona ny kanaly nitenenan'Andriamanitra amintsika ao anatin'ireo fantsona 7. Les 7 canaux de communication avy amin'Andriamanitra nofy araka ny tenin'ny Joba ihany koa misy an'izay. Dia mialina ireo rahalahy ireo satria nanofy Josefa azafady. Nanofy indroa izy. Nanofy izy nisy omby mahisy ny matavy dia nanofy izy salombariny io araka amin'ny fony nioka teo amin'ny salombary anankiray izy ny masoandro sy ny volana. Dia tezitra dia mialina azy ny mpiraita-po aminy. Dia vao nahita ny Josefa zalahy dia izao. Izay rehefa ny tenin'Andriamanitra fa misy fampianarana be ao hoe niaraka nanao complot zalahy hoe théorie du complot d'assassinat hoe Genesis 19:7-20, Genèse 37:18, on va le tuer, on va l'assassiner. Zay ny hevitra izy folo lahy. Ny hevitra izy fa ny hevitra-dratsy. Dia hoy aminao dia Andriamanitra nefany miasa foana izy. Na mihevitra tahaka n'inona ary ianao, zay no Andriamanitra azy, zay le mampahary azy. Isika no aliana indray ve miseho babany alohan'ny mpahary. Dia tazany afaran'i Josefa fantatritsika lasa ny Egypte. Miala ny Sekema izy tonga tao dotana affecté lasa ny Egypte ary le zavatra niseho latsaka tany andavaky ny fanjakana namidy lasa mpanompo lasa ndevo tany amin'ny Egyptianina. Destination an'i Josefa tonga tany Egypte tany amin'ny Farao Potifara tandapany Farao. Misaotsika any amin'ny Genesis 7:30. Somary miazakazaka kely satria tena miazakazaka be koa ny fotoana dia tsy afaka niditra ivalapatra fetsika. Ao amin'ny manasanao amin'ny 7:30 ndraitsika izao amin'ny Genesis. Je vous invite les amis, Genèse 39. Tonga tany Egypte izy. Jakoba amin'io mbola miendra Josefa ho avy eo zay le zanako iny. Za zany mipetraka eo plasin'i Jakoba hoe zany le zalahy iny efa firy andro zay mbola tsy hita ihany. Izy efa lasa ny Egypte amin'io. Jakoba nihevitra hoe hiverina eo ny zanany. Tonga tany izy Potifara nandray azy. Ary Potifara io tandapany Farao. Dia izao efa noman'Andriamanitra Potifara nandray azy. Fa maninona ny Potifara? Satria vadin'ny Potifara efa ao anatin'ny projet-n'Andriamanitra ny amin'ny Josefa. Vao tonga tany Josefa dia nafinaritra araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis 7:30 io. L'Éternel fut avec Joseph, nomba ny Josefa Andriamanitra, nomba ny Josefa Jehova. Natany amin'ny lasa ndevo azy izy, na lasa mpanompon'ny Egyptianina izy, dia nomba azy Andriamanitra. Ho an'ny mpandika tenin'Andriamanitra dia Josefa dia nanana an'izay fahitsipò zay, nanana an'izay fahintsiana zay izy. Ary mahintsintsy izy. Vao mahazo nofo izy dia déclareny amin'ny rahalany, vao mahazo nofo izy dia déclareny amin'ny dadany sy ny aniny zay ny natsiorany, zay ny qualitény. Dia nomban'Andriamanitra izy ary natahotra an'Andriamanitra izy. Tonga tao amin'ny Potifara izy le tokantrano misy azy no tain'Andriamanitra ary Potifara rehetra tao anatiny satria nomba azy Andriamanitra. Ary hitan'ny Potifara zay fiovany zay, izao sy ianao rehefa misy Jesosy ao amiko, rehefa misy Jesosy ao aminao, rehefa hita ao aminao Jesosy dia voatao azy ny manodidina anao. Tenin'Andriamanitra zany
fa tsy teniko alitatsika io tantaran'ny Josefa fa notahin'Andriamanitra tokatran'ny Potifara. Dia tsy voaresakitsika teo fa araka ny tenin'Andriamanitra hoe Joseph il était beau gosse, il est d'une grande, très grande beauté ozy izy tenin'Andriamanitra. Beau gosse ozy ny fitentsika amin'ny mahazatra, beau gosse Joseph. Ary beau gosse ity Joseph zay nefa ho antsika mpanjinika ny tenin'Andriamanitra, ilay endrik'Andriamanitra izay tsara hitan'ny Potifara zay, ilay Andriamanitra ilay nahary azy. Dia Josefa tonga teo amin'izay zavatra epreuve hitan'ny Josefa tany dia tentation amin'ny conduite, amin'ny fitondran-teny. Ny lehibe anao mihitsy, ny patronany mihitsy no misazy zoro aminy manadala azy hoe antaotsika anao mba miaraka amiko mihitsy aloha e. Dia n'insista foana ramatoa Potifara. Madame Potifara zany tsy dia modèle ho an'ny reny tsy dia référence tsara izy. Fa Josefa koa nefa ny tena najoro mila an'izay fermeté zay, mila an'izay droiture zay Andriamanitra. Jeren'Andriamanitra tamin'ny Josefa daholo zany. Ahoana ozy izy nataoko ahoana ny anota amin'Andriamanitra ozy izy eo amin'ny 5 eo. Ahoana no anataoko amin'Andriamanitra? Lasa raha ho an'ny mpandinika ny tantara 10 taona Josefa no nanompo an'ny Potifara menakavy 10 ans. Tao izy 10 ans. 17 taona izy niala tany teo amin'ny 17 taona amin'ny 17 taona teo izy tao. Isan'andro no nanenjika azy foana vadin'ny Potifara. Dia ozy izy farany amin'izay nenjehan'ny vadin'ny Potifara izy hoe naingana toy ny andro niaraka tamiko ozy izy ty fa io lamba ny Jenefa niditra-ponjy izy. Deuxième épreuve lalovan'ny Josefa niditra-ponjy izy. Vadika statut izy, niala statuena esclave izy nivadika statuena prisonnier. Teo amin'ny 3 taona teo Josefa emprisonné tao amin'ny tany Egypta noho ny zavatra tsy nataony. Isika rehefa manao fahamarinana na mijoro amin'ny fahamarinana dia enjehana. Hoy Jesosy hoe sambatra izay enjehana e. Matthieu 5:10 tenin'Andriamanitra zany. Ary nanenjehan'ireo rahalahiny ary Josefa dia sambatra izy ary niay azy Andriamanitra. Dia hoy Jesosy raha nitory teny voalohany izy sambatra izay enjehana noho ny amin'ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa manao ny marina ianao efa miomana ho anao ny lanitra, efa mioman'Andriamanitra ho anao zany. Dia nigadra Josefa any amin'ny figadrana nefa izy mbola nisy nomba azy Andriamanitra, mbola chefn'ny prisonnier indray Josefa. Jereo efa momba foana Andriamanitra depuis izy niala tany Sekem jusqu'izy any Éponge. Hofananantsika ny tantaran'i Josefa ary eto ilay tena ahitanao ny fahasamihafan'ny fihevitr'Andriamanitra sy fihevitr'olombelona. Za manokana tsy fantako Josefa raha fa mananana an'izany revirevy eo premier ministre zany fa eto aloha nananana an'izay izy na tsy nanana an'izay Andriamanitra efa nanana plan azy satria Andriamanitra lavitra be ny fisainana, lalina be ny fandalihany. Nanofo ilay gadra tao am-ponjy satria efa nanana fanomezam-pahasoavana izy. Dia niinterpréten'i Josefa ny nofony. Dia hoy Josefa azadino ireo rehefa mba tonga any Farao ianao fa ho afaka ianao. Azadino ireo olona nanao soa anao ireo e. Zany ny lesona horaisika ao anatin'izany. Mety nisy olona nanampy ianao, mety nisy olona nanao soa ianao, tsarovy izy na mivavaka ho azy aza efa zava-dehibe zay. Tsy mila tambiny aminao izy fa tsarovy izy. Tsarovy ireo mpitondra anao, tsarovy ireo mpitondra firenena anao, mivavaka ho an'izany. Zany lesona tsy ho antsika ao anatin'izay. Ao amin'ny Genesis 20 faranantsika ny tantaran'i Josefa dia hiditra amin'ny personnage faharoa. Tavavoaka tokoa raha ilay gadra anankiray niaraka taminy dia tonga teo amin'ny Farao. Dia nanofy amin'izay ngia Farao, mpanjaka Farao. Dia tonga dia hovakiako Genesis 20:30. Genesis 20:30 vakiako amin'ny teny frantsay. Au nom de Jésus, Genèse chapitre 41 verset 38. Et le Pharaon leur dit: pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci avant en lui l'esprit de Dieu? Moi hita olona lehilahy tahaka ity fa tsika izay manana ny fanan'Andriamanitra ao aminy. Le Pharaon dit, dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison, et de tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne autorité sur tout le pays d'Égypte. Ao anatina seconde anankiray ohatran'izany teny amin'izao dia mibaloto ao anatina seconde iray dia miala statuena prisonnier Joseph mivadika statut premier ministre homme d'état égyptien. Andriamanitra tompoko dia lalina ny fieviny. Ny fievitro tsy fievitr'Andriamanitra. Ny lalanao tsy lalan'Andriamanitra fa manana ny fieviny izy manana ny lalan'izy manokana. Ny zavatra soana ny tantaran'i Josefa dia izao.
rehefa mihevitra anao Andriamanitra tsy mihevitra anao fotsiny izy fa misy zavatra miaraka aminy miaro anao izy miay anao izy ary mitantana anao izy mandra-patonga anao any amin'ilay objectif tian'Andriamanitra eviny. Inona ny objectif an'Andriamanitra tamin'ny Josefa? Premier ministre Egyptianina fatatsika fa nisy ny mosary avy eo ary Josefa ny varavarana ny sokatra natongavan'ny Jakoba rainy sy ny rahalahiny ary Josefa tsy namaly faty il n'a pas vengé tamin'ireo rahalahiny zay le toe-panahy zay le toe-pofahitsiny tsy natahotra ny fonjy izy nandalo setra izy fa nalitan'Andriamanitra zany dia napetra ny toenitoeny 30 taona Josefa araka ny tenin'Andriamanitra. Il avait 30 ans, il était très jeune, tsy fantatra amintsika izy ny 30 taona fa premier ministre izy ary izy jiosy lasa premier ministre égyptianina zay amaha-olombelona tsy azo eritreretina akory zany fa amin'Andriamanitra tout est possible. Zay personnage voalohany Andriamanitra mihevitra ny amin'ny Josefa dia mino sady fa misy plan ho anao izy. Manana drafitra izy ho aho, za zao dia efa mino an'izany ary mino fa manana drafitra ho anao izy ary tsy kisendrasendra, tsy misy ny kisendrasendra sy fifantsifiany zavatra amin'ny fanotonan'ny tompo fa amin'ny fotoanany sy amin'ny fiheveran'Andriamanitra daholo izany. Personnage faharoa dia ho faranako ny tenin'Andriamanitra. Personnage faharoa dia ny apôstôly Paoly. Jerentsika ao amin'ny asan'ny apôstôly acte 13 verset 9. Acte des apôtres, asan'ny apôstôly toko 13 efa mamaraparana antsika deuxième personnage mangataka faharetana tompo. Asan'ny apôstôly toko 13 andininy fahasivy. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Alors Saül, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui. I Saoly izay antsoina koa hoe Paoly dia nijery azy. Tantaran'i Paoly, raha vao miresaka ny apôstôly Paoly tsika dia tsy maintsy miresaka momba Saoly satria i Saoly tamin'izy teo aloha no anarany fa rehefa niova fo izy dia nofain'Andriamanitra hatramin'ny anarany to lasa Paoly. Ohatran'ilay Abrahama lasa Abrahama, Jakoba lasa Israely, i Saoly lasa Paoly. Dia anao biografia kely vetivety aminareo ity tantaran'i Paoly ity tany amin'ny taona 700 au premier siècle eo amin'ny taona 700 hatramin'ny 70 taorianan'i Jesosy zany hoe premier siècle après Jésus-Christ zany ny nisehon'ny tantaran'i Paoly, ny apôstôly Paoly ity. Tantaran'i Paoly raha nijery ny dictionnaire biblique sika na ny nijery ny baiboly double nationalité izy ohatratsika malagasy zao misy manana hoe canadianina sady malagasy na frantsay sady gasy. I Paoly koa dia double nationalité, manana double nationalité. Paoly il avait double nationalité araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 290 acte 16:37 hoe je suis aussi un romain, romane izy ary amin'ny romanina zay dia jiosy koa izy. Taranaky Benjamina izy zay faralahan'ny Israely avy amin'ny taranaky Benjamina ny généalogie-ny Saoly jiosy, tena jiosy raha jiosy mihitsy koa izy zany hoe sady juif izy zany any romain. Dia ao anatin'izay tanora koa ty Saoly ty tamin'izany, il était aussi jeune que ça ary instruit Saoly, olona tia fianarana. Manao zafady nianatra Paoly tia fianarana ary nianatra théologie. Parmi les théologiens izy judaïste, Jude tamin'izany fotoan'izany ary Gamaliel nampianatra azy zay hitantsika amin'ny acte 22 chapitre 22 verset 3. I Gamaliel nampianatra azy zay anisany Sandrien sy nedrona mahay mpampianatra fariseo nampianatra ny fivavahana Joda tamin'izany ary tena nianatra tamin'izany i Saoly teraka tany Tarsisy izy any Israely. Raha jerentsika ny tantaran'ny Saoly dia mentsika lohateny kely hoe ny Josefa hitantsika teo hoe ilay mpiandriony jiosy lasa premier ministre égyptianina fa ny Saoly indray ilay mpanenjika kristianina mahery vaitra lasa mpitoro filazantsara ny Kristy mafana fo ary lasa apôstôly ny jetilisa. Misy contraste roa mahasamihafa be zany amin'ny maha-olombelona fa ny plan'Andriamanitra, projet-n'Andriamanitra ny amin'ny Saoly lasa Paoly dia efa mipetrapetraka matipaiky tamin'ny voalohany ka tamin'ny farany. Jerentsika avy hatrany ary hoe nanao ny Paoly tamin'ny izy nanenjika ny kristianina zany dia raha jerenao ny asan'ny apôstôly toko 7 si on se réfère à acte des apôtres chapitre 7 verset 58 i Paoly
dia tena anisan'ny fervent persécuteur. Lui, il persécutait les chrétiens parmi les leaders persécuteurs. Dia hitantsika ny tantaran'i Stefana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fito fa i Saul dia nanarika ny famonoana an'i Stefana anisan'ny martyra voalohany tamin'ny fivavahana fanarahana ny Kristy, fivavahana kristiana. I Saul est jeune, satria izao tsara fantatra koa fa ho an'ny mpandinika ny baiboly i Saul dia tena mpikambana tanora, mpikambana mafana fo, un membre zélé pharisien. Ary hovakiko aminareo ty amin'ny teny frantsay izay nafranatra anareo nandinika an'ity atao amin'le dictionnaire hoe Paul. I Saul zany satria Saül satria mbola Saul izy tamin'izany. Saül fut officiellement investi de l'autorité de conduire la persécution des chrétiens et aussi en tant que membre de synagogue, il vote aussi, il est votant pour leur mise à mort. Afaka mifidy zany Paul hoe hovonoana ve ty kristiana ty satria efa électeur izy, efa afaka mifidy izy. Zany hoe nanana ny toerany maizy azy izy. Ary izy tanora nafana fo amin'ny fanenjehana satria nahoana nivavaka izy le fivavahana Joda narahany ny fanampony. Izay natonga azy nanao an'izay aminy ara-dalàna zay. Dia zay ary tena jobo tamin'ny fanompony izy dia nanenjika izy satria tsy mitovy amin'le fijeriny zay kanefa Andriamanitra efa nanana zavatra azy. Ary hitan'Andriamanitra zay qualité an'ny Saul sy Paul zay tsara le qualité mafana fo ilain'Andriamanitra amiko zany, ilain'Andriamanitra aminao zany. Hoy izy Andriamanitra hoe tiako nareo na mafana be na mangatsiaka, tsy misy eo anelanelany fa hoy aminao hoe ny fanampony Saul dia fantatr'Andriamanitra. Dia ahoana tsy mba diany tantara dia efa lasa Jesosy efa nian-danitra niatikadiny ny kristianina. Dia amin'ny asan'ny apôstôly toko fasivy andiny voalohany ao mbola nitoy fofofofy i Saul hanenjika ny kristianina. Lasa izy ho any Damaskosy. Dia ozy izy hoe hoenjehako reto kristiana reto fa ohatrany tena nitady alahirana hitondanyity tamin'izany vao nanomboka nitovy-teny ny apôstôly ry Petera sy ireo 12 niely ny tenin'Andriamanitra ary fantatry Paul zany ary nianatra ny tenin'Andriamanitra Paul tsy mino hoe io Jesosy io ny Mesia fa mbola miandry izy zay Mesia fa mbola tsy tonga raha ny fahalalana azy ny jobo. Hoenjehako reto manenjika manaraka ny Kristy reto izy dia nandalana ho any Damaskosy izy fantatra loatra ny tantara. Akataratasy izy any amin'ny sinagoga ny Damaskosy hoentina ny Jerusalem hamonoana ny kristianina. Eny an-dalana ho any izy mifanena amin'ilay enjehany. Genesis toko fa asan'ny apôstôly azafady, asan'ny apôstôly toko fasivy andininy faharoapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina nahitanao izay tantara izay. Dia inona ny zavatra niseho eto am-pamaranana an'izay tantara izay? I Saul novain'Andriamanitra Paul amin'izay izy rehefa nandray ny fanamasina i Paul dia mifanena tamin'i Jesosy. Ary Jesosy mihitsy ny teny tamin'ny vantana hoe zany le enjehanao ty ry Saul na ry Paul Teo amin'izay nataon'Andriamanitra tsy nahita izy dia nampiasana aina asa Andriamanitra hoe jereo fa misy olona najabaiko ary ohatr'izao dia mivavaka aina azy dia nahita amin'izay Paul. Dia tonga tany Damaskosy Paul izay akataratasy hanenjehana ny jiosy ny mission ny tonga tany izy ny inverse ny nataony. Lasa mifanena tamin'i Jesosy izy lasa nitory ny filazantsarany amin'i Jesosy ilay nankahalainy sy ilay olona mitory an'izany dia nivonoany. Mivadika ny statut an'i Paul statut an'i Saul ilay persécuteur, mivadika ny statut d'apôtre, mivadika évangéliste, apôtre pour les païens, l'apôstôle ny gentilisy na apôstôly ny gentily ny fiangonana rahavavy. Ao anatina segondra anankiray ny fiainanao ry havana dia afaka mibaloty miova statut ary mivadika amin'ny statut B rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra, rehefa tonga ny tendrin'Andriamanitra, tenendrin'Andriamanitra ny amiko sy ny aminao. Fa zao miandry isika ny amin'ny fotoanany. Izay personnage ny Paul fantatsika fa i Paul dia tena ary fantatr'Andriamanitra ny qualité amin'ny Paul. Maro ny olona azony Andriamanitra nampiasainy fa naninona ny Saul izay namono ny mpanaraka azy ny natsony satria efa fantatr'Andriamanitra fa fitaovana lehibe mahery vaika. Ary ny force Petera, ny force Paul, ny potentiel ny Paul hitan'Andriamanitra dia mitety an'izao tontolo izao Paul nandritra ny mission. Namakilay izy dia nanohy missionnaire nandritra ny taona fandimby. Tonga eto amiko indray zany zao, tonga eo aminao izay indray zany zao, ianao indray no manohy izany fitoriana izany, izao indray no manohy izany fitoriana izany satria izao mbola tsy tonga Jesosy, mbola mila mizaha tsika, mila mitory.
Inona ny conclusion raisitsika? Saty dia saty itoy fampizara amin'ity tenin'Andriamanitra ity fa na ho antsika izay miaina na ho antsika izay tenenana, izay tenen'Andriamanitra dia tena mamy ilay teny hoe za zany kay Jesosy dia efa tena manana zavatra projet ho ahy ianao, dia tsy ho vavimbelona foy aminao ahako ny amin'izany. Eto amin'ny conclusion, eto amin'ny famaranana hoe mba izay mivady tao anatin'izay fotoana niarahana izay dia manana fomba fanao ohatr'izao. Mila fa maro ny manao an'izany isaky ny farany taona dia manao bilao miaraka izay mivady. Dia hoe inona ny zavatra nentineny, inona ny tokony ho hatsaraintsika ho an'ny perspektiva ny taona manaraka, dia nanao an'izany zay tamin'ny taona lasa iny dia mba nandrevirevy izay za manokana dia na izy koa manana andrevirevy ny mivadiko dia hoe zao zany tsika 2020 dia men'Andriamanitra saina dia miencouragé anao hoe aleo ampiasaina ilay saina amin'ny zavatra tsara, satria tsy misy projet mivoaka mihitsy raha tsy miasa ny saina, dia miasa ampiasaintsika io ho an'ny fiainantsika ihany koa. Dia mba nanana revirevy zahako dia nanana revirevy izy dia nianao za zany Jesosy amin'izao dia ohatrohatr'izao dia efa nanao ny etape rehetrarehetra dia mivavaka ako hoe amin'ny volana marsa ohatr'izao mba misy projet ohatran'ity tonga ny volana marsa fantatritsika fa mipoaka ny tiarety mandoza izay iainantsika ity coronavirus ity, dia 10 andro alohan'ilay projet neritreretina mihitsy mipoaka ilay izy ny projet rehetrarehetra nilatsaka tao anaty rano daholo. Izay ny olombelona misaintsika maolona fotsy Andriamanitra hoe misy fiheverana hafa mbola eritrereto fa mbola tsy projet anao io lara-pamehana fa mbola miaraka manana zavatra ho manao anao dia tsy tanteraka ilay projet. Tiako tenena aminao hoe Andriamanitra amin'ny fotoanany manome azy zavatra tsinao. Za zao dia misaotra azy hoe izay zany Jesosy nalahelo any ako amolombelona mba tena mba tiako ty projet ity satria zoko ane zany zonao ane manana revirevy. Dia hoy aminao hoe je vous encourage les jeunes, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Osez rêver grand, mes chers frères et sœurs en Christ. Dieu a déjà un plan merveilleux, un grand projet pour moi et pour toi. Amen. Zany tenin'Andriamanitra mahitsy mivantana ho antsika rehetrarehetra ary iaino zany ary manasanao fa tenin'Andriamanitra zany ary tenin'i Jesosy mahitsy zany, tsisy teniko mihitsy zany. Raha amintana ako, amintiny isika tao anatin'izay personnage roa zay Josefa sy Paoly ny zavatra misy ry avana dia izao. Teloka voalohany ao anatin'ny famitinana dia izao hoe izay zavatra efa nomanin'Andriamanitra ho ahy ny zavatra efa noheverin'Andriamanitra ho anao na zaza ianao na tanora ianao na vatombatony ianao na efa antitra ianao dia tsy maintsy tanteraka foana ary tsy maintsy tonga foana amin'ny ilain'Andriamanitra azy. Eny fa na mety mandalo fijaliana azy sika, mety mandalo fahoriana sika ao anatin'izany, fa tsy maintsy tanteraka ny drafitr'Andriamanitra ny amiko sy ny aminao. Porofon'izany araka ny ten'Andriamanitra teo neny Josefa niala tany Sekema izy dia niala teny iverinao Sekema, tsy tafaverina velona tao Sekema intsony Josefa. Niala tao Sekema izy tamin'ny 17 taona destination affectation any Egypta dia maty izy dia naverina tany Sekema, nalevina tao amin'ny fasiny Abrahama sy Jakoba ndrazambeny. Verina tany Sekema izy efa maty, na nieritreritra izy hoe verina velona anao rapport amin'ny datany, izay plaon'Andriamanitra. Maty izy ary izy ny sokafan'ny fitahiana ho an'ny Israely. I Paoly nieritreritra Paoly fa maty ianao ry kristianina niany ity. I Paoly ny fitaovana voalohany nampiasain'Andriamanitra hitoriny amin'ny Jesosy sy ny fahatsarany. Izao sy ianao zao le Paoly sy Josefa androany manana projet mihitsy azy zao, manana projet anao ary fantatr'Andriamanitra io hevitra mampiasa lohanao io atsainao io fantatry Jesosy amin'ny détail io amin'ny atsipriany. Fa ozy izy hoe ny fihevitrareo tsy fihevitra, ny lalanareo tsy lalako fa ahoana ozy izy. Jeremia 7:20 dia manasanao manasantsika nokatra baiboly eto message tsika androany ary conclusion ty message ty ary misaotra ny fanamasina satria nazarana azo ty hoe Jesosy io tena hay zay le izy. Jérémie 29:11 efa fantatra loatra ty teny ty fa naveriny fanamasina ho fatsihanao amponao, ho fatsihanao atsainao fa zao vakiko amin'ny teny frantsay. Jérémie 29:11 au nom de Jésus. Je connais, moi l'Éternel, les projets que je forme à temps à votre sujet. Oracle de l'Éternel, dit l'Éternel. Dessein de paix et non de malheur, afin que vous donnez là un avenir fait d'espérance. Izao mahalala ny hevitra heverako anareo, ho Jehovah tompony maro, hevitra hitondra fiadanana, un projet de paix fa tsy loza.
mba hanananareo farany manana fanantenana. Ny espérance ny havana dia zavatra transcendant, zavatra vertical ianao sy Andriamanitra. Ny espoir no horizontal ianao sy ny mpiara-monina sy ny société manodidina anao, fa ny espérance ny fanantenana ianao sy Andriamanitra. Efa mihevitra ao aminao izy, ary ny fiafaranao io tenin'Andriamanitra io mazava be, efa manana an'izany izy aza mihay atsony. Raha izay ny faharoa, Jesosy dia nampianatra, tena nampianatra Jesosy hoe raha mitovy tena izy ao Matthieu 4:7-8, raha mieritreritra ihany e, raha hevitra ihany e, dia ozy izy Jesosy. Matthieu 6, chapitre 6, verset 33 au nom de Jésus. Cherchez d'abord, averiko, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ka tsao aloha ny fanjakana. Ny tian'Andriamanitra ry havana amintsika voariny ho ariny. Voalohany d'abord ozy izy, fa katsao aloha, mazava mihitsy le teny d'abord, fa tsy hoe cherchez dia mijanona treo. Cherchez d'abord, ny an'Andriamanitra aloha no miprime, dia ianao second plan fontsika. Fanamasina aloha no miteny mitaky, dia ny olombelona tsika second manaraka. Miasa saina be ianao ary fantatry Jesosy, ary hoe eo aminao ho fanamasina miteny amintsika hoe ce que Dieu veut, mes chers frères et sœurs, mes jeunes, mes parents, mes amis, ce que Dieu veut actuellement, maintenant même, Dieu veut, Dieu désire que Dieu soit l'objet de ta première et de ta dernière pensée, de ta dernière réflexion, de ta journée, de chaque journée que Dieu te donne. Andriamanitra, ny zavatra andrasan'Andriamanitra, sy tena tian'Andriamanitra indrindra dia zao, vao mifoy ianao, ny fieritreretanao voalohany iny vao misokatra amin'ny masonao, mahatsiarovana ary vao alohan'ny atorianao indray ny hariva, mahatsiarovana Zany zavatra andrasan'Andriamanitra amiko ary za zao mila manao an'izany, mampitombo an'izany hoe ianao asain'Andriamanitra hoe mihevery. Zay natonga Jesosy katsao fanjakan'Andriamanitra, manaraka anao azy daholo ireo zavatra rehetrarehetra ireo, afaka mijovavim-belona amin'izany aminareo ireo maro olona rehetrarehetra ireo, fa nahatsapa an'izany ary nieny an'izany. Tsoapo ny fotoana, za zao efa miazakazaka be ny fotoana, mbola betsaka ny tianao resahana fa zao. Dieu veut, mes chers frères et sœurs, ny eritreritra voalohany vao mifoha dia izy. Alohan'ny atory ianao dia isainy Jesosy, heveriny aminy na dia miteny ray fotsiny azy ianao hoe misaotra Jesosy fa mbola velona. Amin'izany teny zao misy olona londomandry eo zao za miteny aminao zao maty izy. Zay ny fotoanan'Andriamanitra taminy, za sy ianao fa tsika no inona mbola nomeny famindrapo, mbola tsy fotoanantsika, mbola afaka misaotritsika, afaka midery. Farany tena farany sady manao antso aminao Andriamanitra. Eto mpamarana nanontoro teny dia hivavaka isika. Manao antso aminao Jesosy. Appelle ouvert à tout le monde, à chacun. Io adi-tsainao io io adi-panalalovanao io manatona an'Andriamanitra. Zay ny andrasan'izao eto mpamarana hoe manao dingana ianao hoe miala eto amin'ny position A makeo amin'ny position B dia hoe lavolavo amin'ny tany milefina hoe Jesosy eo manatona anao fantatrao ary fantatr'Andriamanitra io mahazo anao io, fa miandry anao fotsiny izy anatony. Jesosy ny fanamasina vonona foana, à tout moment, en tout temps, partout, n'importe où tu es, où nous sommes. Na eto Canada ianao, na any Madagasikara ianao, na any France ianao, na any États-Unis, vonona ny iainanao izy ary volona nampy anao ny amin'io adi-tsaina io. Fantatry Jesosy fa be dia be amintsika. Na za na ianao, isika rehetra manana adi-tsaina hoe ahoana ihany reto tompo, tena very tsy hitako intsony hoe aiza no ale, efa tena plafone ianao, eo amin'ny summum amin'izay ianao hoe tampona. Tonga amina phase ianao hoe tena je n'en peux plus, tu veux lâcher. Tu veux lâcher ozy izy ny Québécois. Ozy Jesosy ny fanamasina hoe manatona. Approche-toi de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Manasanao anakipo masonao amin'izao fotoana izao manasanao hiala hivavaka amiko amin'ity fotoana ity fanamasina no efa mi-intervenir any amin'ny tokantrano tsirairay avy any. Tsy izany no mitondra ny teny eto fa ny fanamasina amin'izay mitondra ny toyany rehetrarehetra sy mamantsika ny teny hivavaka tsika anao azany tenin'Andriamanitra izany. Manasanao hivavaka iaraka amiko aza zany vavaka no henonao azafady fa mivavay ianao, fa manana projet tsara ho anao Jesosy ary manana projet tsara ho ahy izy. Tsisy fantatry le projet fa efa any le izy mino fa raha mino ianao dia hitany voninahitran'Andriamanitra. Hivavaka isika.
jesosy a misaotranao zay ny amin'ny teninao satria ny fihevitrao lalina be ny lalanao tsy takatry ny sainay ary ny teny ianao ary nampianatra anay ianao androany fa ny fihevitrao tokoa ne dia afo hoe Andriamanitra avy toerana ianao iva avijeriny ao lanitra ny fitoeranao ny tany ny fitoeran'ny tongotrao zinona moa zay hitsakitsahanao zay nefa ny mbola nomenao famindram-po androany ny teny aminay ianao amin'ny alalan'ny teninao mahitsy mivantana tsy miolakolana fa ianao mihevitra anay siraray hafa nihevitra ny amin'ny Joseph ianao hoe nanana projet ny amin'ny Paoly ianao hoe manana projet ho an'ireo vahoakanao reo ianao Jesosy fantatray zany fa namasina misy olona eto manaraka nyity fotoana ity androany tena ao anatina fazy finalina na fahakiviana tanteraka afaka manova ny statut an'izany olo zany ianao amin'izao fotoana itenenan'izao na ao aorianan'izao fotoan'izao Jesosy miova ny statut an'izany olo zany hovainao ny fiainany ary tsy ara-materiely ihany ny ilain'izany fa ny ara-panandry indrindra manaraka ho azy ny ara-materialy misaotra anao fa namasina fa tena ny teny ianao misaotra ny amin'ny fampianaranao misaotra ny amin'ny teninao misaotra sady ny amin'ny projet zay omenao menao ny vadiko menao ny ankonako menao ny fiangonanao menao ny kristianina rehetra projet d'unification projet mampiray ny ilainao ary ianao no miteny an'izany fa namasina tsy izahay no inona fa manaiky fotsiny zay ary mihevery ny vahoakanao satria mandalo ady zay Jesosy ary tsy mora ny lalana fa fanandefa ny fanamasina ianao ampionana anay ampahiranay mino zay fanamasina fa afaka nifaly amin'izay zay zao fa manana projet ianao ary ampio zay ahasitra atoky hatrany amin'ny fanotonanao misaotra Jesosy amen tsika rehetra anao hoe amen dia zay rehefa na ny tenin'Andriamanitra ifonako aminareo fa nivoaka kely ny fotoana fa ny fanamasina menon'izay tsy voalaza koa dia omentsika ny Jesosy ny voninahitra dia misy hira anankiray fehan'izay teny zay omeka ny Francia sady ho synthèse zay parole zay dia makasitraka anao nanaraka ny teny tompo aza miala fa mbola hiveneo amarana ny fotoantsika misaotra tompo. Entre tes mains, j'abandonne tout. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets
Fa dia raha ny herinandro mahafinaritra efa manana plan anao Jesosy amin'ny herinandro dia mitsikisiky amin'izay ary mino fa tsy hoe tezitra akory ianao fa tia Jesosy mba ho hitany nifinao io fa raha-matsika amin'izay le zanako dia hiatrika herinandro vaovaotsika dia hivavaka sika raha sitraka ao dia andao ihany hitsangana io toerana izay misy anao dia hivavaka ho anao zay dia ihany hivavaka sika ho fehan'izay dia hametraka ny herinandro vaovao ao amin'ny tompo ihany hivavaka sika dia mahasonao ihany hitsangana tompo. Andriamanitra mankasitraka anao manandratra ny tanako amin'ny lanitra ao ho fanomezana ny voninahitra ny anaranao masina. Indreto ny mpanomponao izay iraka mpanompo majinika izay faran'izay kely indrindra satria kankana ihany ao manoloana anao Jesosy satria na tsy misy azy ao dia fantatra fa tsy mampiovana alehibenao ny tsy fiziko kanefa tsy izay no misy fanapisianao zahay mba hitory ny fahatsaranao. Misaotra na ny tenao satria tena mihevitra anay ianao. Tena mihevitra anay marina raha-baky teny ianao ary iainanay zany. Makivaky ny herinandro vaovao zay Jesosy dia apetraka aminao zany teninao zany tsy hiverina aminao raha tsy mahatateraka fa manana fiverina amin'ny ray tsiraray avy ianao. Na ny zaza vao minono, na ny zaza vao mitsaika ao ankibo, hitanao ireo olona mitondra voaka rehetra ireo zanakao ireo, fantatrao dia sy ny hainao ankizy rehetrarehetra ireo. Dia apetraka aminao Jesosy ny amin'ny herin'ny anio sahady fantatrao ny projet anay. Projet zany fa ianao no manatateraka ny jobily fa 5 taona ny mpitandrina. Dia apetraka manokana aminao ny mpitandrina, ny vadiny, ny zanany, ny zafikely, ny reniny, ny mpiray-tam-po aminy, ny havany manontolo satria fitaovana mahefaka ampiasainao zany amin'ny fanomponanao. Dia misaotra anao ny amin'ny fikarakarana rehetra dia manonona ny tsodrano sy ny vavaka ho an'ny mpanomponao zany araka ny teninao ny Jeremia teo hoe izaho mahalala ny hevitra heverako anareo ny tompo dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza mba hanananareo fanany misy fanantenana. Matoky izay fa manantenanao hatrany foana fa teninao zany ary pensée divine, projet divin pour moi, pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants, pour tout le monde. En ton nom Jésus, nous faisons cette prière. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina. Amen. Dia tain'ny tompo faly miona dia faly mifankahita tompo. Tain'Andriamanitra.